Tosahany maraina teo tetsy amin'ny hôpitaly Beny Thomasina ny fanoloran'ilay milina fandevonam-pako ho an'ny CHU na ny Centre Hospitalier Universitaire de Thomasina no tanterahana sy avy amin'ny orinasa Ambatovy. Tsaivina fa tafiditra ao anatin'ny tahirana Ambatovy ho an'ny tetikasa sosialy sy ny foto-drafitrasa izay natokana matsindry ny tetikasa ho an'ny fahatraesan'ny orinasa ireny ity fanolorana milina fandevonam-pako ho an'ny hôpitaly Beny Thomasina ity. Milina iray mora ampiasaina sady mafy, mandeha amin'ny kitay na koa gazole na solitany, eny fa na ny menaka fanjahoan-tsakafo ara dia azo ampiasaina amin'izany hatramin'ny kitay sy ny charbon. Tsaivina fa noezahana anara-penitra tanteraka ny kirakira rehetra momba izany milina fandevonam-pako izany ary tafiditra ao anatin'ny ezaka fikolokoloana sy fikojakojana ny fitaovana ihany koa dia nisy ny fampiofanana nomena ireo olona mpiasan'ny hôpitaly Beny Thomasina iandraikitra ny fisahanana ny fandevonan'ireo fako amin'izany. Afaka andoroana sy andevonana fako ny hôpitaly hatrany amin'ny 700 kilao isan'andro moa izany milina izany ary ny tanjona dia ny hanatsarana ny fitantanana sy antohana ny famotehana amin'ny fomba mahomby ireny fako avy amin'ny toeram-pitsaboana toy ny hôpitaly Beny Thomasina ireo. Toy izao indrindra ny fanazavana entin'ny tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa Ambatovy mikasika ity fitaovana natolotra izy ireo ity. Nous avons d'ailleurs fait de la santé et de la sécurité l'un des piliers fondamentaux de notre politique. Ny fahasalamana sy ny aroloza tokoa mantsy dia natokanay ho andry ijoron'ny politikanay. Dans sa volonté d'appuyer des établissements de santé de ces communautés d'accueil, Ambatovy a déjà eu l'opportunité de réaliser un certain nombre d'actions au bénéfice des hôpitaux et des centres de santé de base dans les régions Atinana et Alchmangour, sous la forme de donation de matériel, mais également de construction d'infrastructures. Finiavana hanampitosika ny toeram-pitsaboana eo amin'ny tanàna mandray azy dia efa nanantanteraka adidy maromaro Ambatovy ho fanampiana ny hôpitaly sy ny toeram-pitsaboana fototra ao amin'ny faritra Atsinanana sy Alotramangoro, tsy tamin'ny alalan'ny fanolorana fitaovana ihany fa tamin'ny fananganana fototr'asa ihany koa. Aujourd'hui, non seulement Ambatovy fait un don de matériel, mais elle inaugure également avec vous une nouvelle infrastructure. Anio, tsy vitany manolotra fitaovana Ambatovy fa mitokana miaraka amintsika koa fototr'asa vaovao anankiray. C'est donc avec un immense plaisir qu'Ambatovy remet officiellement cet incinérateur médical au CHU de Thomasina. Hafaliana lehibe ho an'Ambatovy arak'izany ny manolotra amin'ny fomba ofisialy ity milina médical fandevonam-pako ity ho an'ny hôpitaly Mpanjakana eto Thomasina. L'appareil est livré avec le bâtiment qui doit le contenir. Atolotra miaraka aminy koa ny trano natokana hisy azy. Nous l'avons en sorte que l'ensemble réponde parfaitement aux besoins de l'hôpital et améliore ses performances, non seulement en termes de santé et de sécurité, mais également de gestion responsable des déchets, c'est-à-dire d'environnement. Nasiana ezaka manokana ny mba hifanarahan'izany fitaovana izany amin'ny filan'ny hôpitaly sy ny fomba fitantana anaraka ny tokony ho izy ny fako ihany koa, izany hoe eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana. Cette donation fait suite à l'accord passé avec l'État malgache en septembre 2012. Ity fanolorana ity dia toy ny fifanarahana tamin'ny fanjakana malagasy nosoniavina ny volana septambra 2012. Ambatovy a toujours mis un point d'honneur à honorer ses engagements, et c'est dans tous les domaines car nous sommes convaincus que c'est l'un des fondements d'une contribution réussie au développement durable. Raisina Ambatovy ho zava-dehibe hatrany ny fanatanterahana ny zavatra ny ekeny ary izany dia eo amin'ny sehatra rehetra satria resy lahatra izahay fa izany no isan'ny fototra ny fandraisana anjara amin'ny toera-bokatsoa ho amin'ny fampandrosoana maharitra. En pourvoyant le CHU Thomasina de cet incinérateur, nous visons d'une part à améliorer la gestion d'une élimination adéquate des déchets du centre hospitalier universitaire de Thomasina et d'autre part réduire les risques sur la santé des personnels de santé et de la communauté liés à une mauvaise gestion des déchets de l'hôpital. Amin'ny fanomezana ity milina fandevonam-pako ity ho an'ny hôpitalin'ny Thomasina, tanjonay mba hisian'ny fanatsarana ny fitantanana ny fakon'ny hôpitaly sy ny mba hampianana ny mety hisian'ny loza ho an'ny fahasalaman'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mponina
vokatry ny tsy fahaiza-mitantana amin'ny tokony ho izy ny fakon'ny hôpitaly. D'une certaine manière, c'est une action qui rejoint le projet Tamario, qui est un projet plus large pour la gestion des déchets dans la ville de Tomasina, financé par le Fonds d'investissement social d'Ambatovy. Azo lazaina ho mifandraika amin'ny tetikasa Tamadio zany, izay tetikasa fitantanana ny fakon'ny Tomasina, fa tsy n'Ambatovy vola amin'ny alalan'ny Fonds d'investissement social. Koa ankoatra ity milina iray lehibe fandevonana ny fakon'ny hôpitaly be ity, dia nisy koa ireo fitaovana samihafa izay nomena ireo mpiasa ikirakira ny fandorana fako ato amin'izany toerana voatokana sy manara-penitra izany. Herinandro ny fananantany totosaina eo amin'ny araben'ny faleovantena manoloana ny lapan'ny tanàna ny Tomasina amin'izao fotoana izao, ary dia tafiditra ao anatin'ny ezaka fampahafantarana misimisy kokoa ny olona sy ny vahoaka tsirairay mikasika sy manodidina ny resaka fananantany. Iaraha-malala fa betsaka ny olana momba ity resaka fananantany ity tao ao izay noho ny tsy fahafantaran'ny ponina ny lalàna mifehy ny fananantany ary ny tsy fahafantaran'izy ireo ihany koa ny zavatra tsara ho fantatra manodidina io tontolo ny fananantany io. Ireny karazam-panontaniana ireny no ezahan'ny tompon'andraikitra Ovaliana mandritra izao herinandro ny fananantany izao. Misy koa moa ireo konferansa samihafa amina lohahevitra isan'ambaratongany hoentina manampy ny vahoaka sy ireo mpila vaovao na mpikirakira izany tontolo ny fananantany izany. Ny tanjona dia ny ahafahan'ny olona tsirairay mahafantatra na dia amin'ny ankapobeny ihany aza ny tontolo ny fananantany ary ahafahan'izy ireo misitraka araka ny tokony ho izy ny zofeny izay ananany manoloana izany fananantany izany. Indro mitondra fanazavana misimisy kokoa momba izay ny tale jeneraly ny ministera misahana sy miahy ity resaka fananantany ity. Araka ny fantatsika moa herinandro izy tia natokana ho an'ny fananantany, izany hoe ny tanjona moa dia ny hoe fampahafantarana ny olona manodidina zany resaka fananantany izany ary fiaonana mivantana amin'ny vahoaka ihany koa mba ahafahana mihaino sy mamaly ireo fanontaniana sy ireo olana manjady amin'ny olona mikasika an'ity resaka fananantany ity. Ny zavatra andrasana zany dia hoe ny olona mahafantatra tsara ny lalàna momba ny fananantany, na ataontsika tsy mahafantatra amin'ny atsipikeny ary mba mahafantatra amin'ny ankapobeny, mahafantatra ireo dikana izay ho arahana, ahafahana mahazo titra na mahazo taratany, ahafahana ihany koa mahazo toromarika mba fanamorana ny famahana an'izay olana sy ny hoe toerana tokony ho angalana vahaolana raha manoloana ny olana momba fananantany iray. Ny zavatra andrasana ihany koa dia ny hoe mba ahafahana mahazo misosokevitra avy any amin'ny olona aty fotony, misosokevitra hoentina hanatsarana ny fitantanana ny fananantany ity, satria tsika mantsy amin'izao fotoana izao dia ao anatiny tokoa amin'ilay fanamboarana sy famolavolana ny politika momba ny fananantany amin'izao fotoana izao, ka dia alaina ny hevitry ny rehetra ho atambatra mba hoe manatona ny olona mihitsy zany aty fotony mba azahoana ny heviny hanatsarana n'izany politika momba fananantany izany. Izany hoe tena zao zany no entina namarian'ny fanjakana malagasy fa tena manakaiky ny vahoaka ny fanjakana, fa tsy hoe any amin'ny birao any dia mijanona fotsiny ihany fa mifanatona ary miresaka sy mifanatry tava mihitsy amin'izay rehetrarehetra fanontaniana mikasika an'izany fananantany izany.